Farimbona fandarana mivokariny ireo radio mivoiny fandriampahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona Ifity izay solom-bavambahoaka isika amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Tamin'ny taona 2024 dia nanao fikarohana amin'ny fikambanana Liberté 32 mikasika amin'ny fahombiazan'ny parlemantera malagasy mandritra ny feim-potoana hitondrany. Tamin'ireo parlemantera 50 voasoratra anarana dia 30 isanjato ihany nanaiky namaly tsy akisalasalana ireo fanontaniana napetraka tamin'izy ireo. Raika amin'ny 20 isanjato kosa dia nandatanteraka. Ny 27 isanjato ambiny kosa dia nisalasala. Resahany ombenombieny isak'ireo rafim-panjakana misy eto Madagasikara ilay hoe tamberina ndraikitra. Fa tena misy tokoa ve izy io? Miarabanao piano izay eto amin'ny coalition des radios ary mankasitraka anao manaraka ity fandarina farimbony ity izay vokarina ao anatin'ny tetika SAPEV Madagasikara. Andao iomana hiatrika amin'ny fifidiana solom-bavambahoaka. Izany loha hevitra ho resadresantsika eto. Manana vahiny sika dia tsy izany fa Andriamatoa Tery Rakotonarivo, filoha lefitry ny CENI, sy Andriamatoa Toavina Ralambomahay izay mpandalina politika. Dia faly miaraba nareo torandraikitra eto amin'ny coalition de radio. Miaraba ihany koa ny mpiaino manaraka ny fandarana. Miarabantsika rehetra eto amin'ny coalition des radio 9 zany ny radio miaramiana antsika eto dia izahana zava ny resaka. Cédric Arasoazanakolany amin'ny lafiny teknika ary ny tena kosa Nicolas Raoul Arsène eto amin'ny fanolorana. Manasanao ary anaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Anisan'ny fototra iorena amin'ny fahombiazan'ny fifidianana amin'ny fanarahana ireo lalàna amin'ny fehizany. Noho izany, ilaina trano ny mampatsiahy azy ireny. Raha ny mikasika amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena solom-bavambahoaka dia misy ny mahasamihafa azy. Zava-dehibe fahafantarana an'izany. Andriamatoa filoha lefitry ny CENI, inona avy ireo teboka mampitofy ity fifidianana solom-bavambahoaka ity tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena lasa teo? Ireo teboka lehibe itovizan'ny fifidianana filoham-pirenena nataontsika farany teo sy ny fifidianana solom-bavambahoaka izay ho atrehina ny alatsinainy fa 7 ny volana May dia ireto avy. Voalohany aloha dia samy fifidianana mivantana andraisan'ny daholobe anjara, suffrage universel direct. Izay zany dia itovizana, zany hoe ny vahoaka rehetra mpifidy ao anatin'ny farim-pifidianana misy azy no mandray anjara mivantana amin'ny latsabato sy ny fifidianana. Ny itovizana faharoa ny raisana dia ny rafim-pitsarana izay manapa-kevitra amin'ny famoahana ny voka-pifidianana sy ny fandraisana ny fitarainana sy ny fitoriana. Na ho an'ny fifidianana filoham-pirenena, na ho an'ny fifidianana solom-bavambahoaka dia ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana no tompo-pahefana na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena na amin'ny fifidianana solom-bavambahoaka. Manakambara mikasika an'izay hoe Andriamatoa Toavina? Ya, ny ahy zany resaka politika no resako, zany hoe na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mifidy olona isika Andriamatoa Andry Rajoelina zany lasa filoham-pirenena miaraka amin'ny programme anasany na ny IEM. Manana erim-bolana zany tsika hitsarana azy ka amin'ny 17 May dia manome azy tsika na tsy ny maro anisa ao anatin'ny antenimieram-pirenena mba ahafahany mametraka ny programme anasany IEM. Eo zany manana safidy tsika malagasy, na tsika manome azy ny maro anisa dia afaka mitondra firenena izy zany na tsy manome azy maro anisa dia maro anisa hafa zany no lasa mitondra firenena fa izy mijanona eo foana izy fa tsy hoe miala akory. Fa eo zany le hoe cohabitation. Raha resan'ny politika amin'izao fotoana izao aloha vitsivitsy ihany ny hoe candidat tsy mitovy hevitra aminy dia raha ny tokony ho izy tsy dia miafina amin'izany akory tokony ho lasany ny Assemblée nationale na ny antenimieram-pirenena. Ny fomba hitsarana azy moa zany dia le erim-bolana nitondrany satria amin'izao fotoana izao koa izy manana fahefana fanaovana lalàna ka amin'ny 17 May zany dia miverina amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona ny fahefana manao lalàna. Raha izay ary mampitovy azy, inona kosa ireo mahasamihafa azy? Ny mahasamihafa azy indray dia voalohany indrindra eo amin'ny farim-pifidianana, zany hoe ny circonscription électorale. Ho an'ny fifidianana filoham-pirenena dia ny tanin'ny Républicaine Madagasikara iray manontolo, ny firenena iray manontolo mihitsy no farim-pifidianana iray. Amin'izao fifidianana solom-bavambahoaka izao kosa dia ny distrika 7/10, ny distrika tsirairay avy dia farim-pifidianana iray mahaleo tena. Zany hoe raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia farim-pifidianana iray no nisy, dia amin'izao fifidianana solom-bavambahoaka izao dia farim-pifidianana 7/10 no atrehina.
Ny mahasamihafa azy faharoa dia feim-potoana isan-karazany. Ohatra teo amin'ny raha tsy resaka afa-tsy anankiray fotsiny tsika, ohatra ny fanaovana fampielezan-kevitra. Ny feim-potoana fanaovana fampielezan-kevitra raha 30 andro ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena dia 120 andro izy amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Toy izany ihany koa ireo feim-potoana isan-karazany, ny fametrahany antota-taratasy mpilatsahako fidiana, ny feim-potoana izay ampiasaina amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana izay somary lavalava kokoa amin'ity indray mitoraka ity. Raha ampitsika anankiray no mahasamihafa azy dia eo amin'ny famoahana ny lista ofisialy ny kandida. Raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny listry ny kandida avela ilatsaka ho filoham-pirenena amin'izao fifidianana na solombavambahoaka izao indray dia ny vomiera-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny senia no omeny lalàna fahefana amoaka ny lista ofisialy ny kandida. Fanampiana kely fotsiny hoe ara-politika ihany hoe matetika hoe afa-tsy hoe izy rehetra olona mipetraka amin'ilay fari-pifidianana no fidinao. Zany hoe mety misy ihany olona tsy mipetraka any. Fa rehefa lany izy dia matetika manana birao ihany izy ihany rehefa lany, zany hoe olona afaka mifanerasera aminao izy zany olona mety efa miaraka miantsena aminao olona fatapatatrao, tsy voatery hoe satria mety misy tsy mipetraka any fa matetika aloha dia olona fatapatatrao ihany no fidinao na tsy amin'ny fari-pifidianana. Andriamatoa Tery, afaka mba hampatsihevinao ampianao antsika ary ve ireo dingana azy tady tsara ho tadiana amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity? Atombokantsika any amin'ny farany angamba. Ny farany indrindra dia mieritreritra ny eto anivon'ny senia fa havoaka farafahatarany ny fa 17 ny volana jiona ho avy izao ny voka-pifidianana vonjomaika amin'izany fifidianana solombavambahoaka izany. Eo alohan'izay dia ny fa 17 ny volana May alatsinainy no andro ny latsabato ifidianana ny solombavambahoaka io manerana any Madagasikara. Ny eo alohan'izay ny fampielezan-kevitra manomboka ny alatsinainy fa 9 ny volana May amin'ny 9 ora maraina ary dia mifarana ny asabotsy fa 15 ny volana May amin'ny misasakalina. Ny eo alohan'izay dia ny famaranana tanteraka ny lisam-pifidianana arretage définitif izay ho totosaina ny fa 15 ny volana May ho avy izao. Ny daty mialohan'izay indray dia ny fikarakarana ireo fitaovana izay ilaina amin'ny fifidianana. Ohatra amin'ny fa 3 ny volana May ho avy izao no tsy maintsy tonga eto Madagasikara ireo bulletin tokana 10 tapitrisa izay natonta tatsy Afrika Atsimo. Ny fa 4 ny volana May izy ireo no manainga eto Antananarivo akany amin'ny birao fandatsaham-bato manerana ny nosy. Ny famoahana ny lista sy ny isa ary ny toerana isy ny birao fandatsaham-bato rehetra kosa dia ho ataony fa 17 ny volana Marsa ho avy izao. Zany hoe tsy maintsy fantatra zany ny isa sy ny toerana ary ny lista ireo birao fandatsaham-bato rehetra amin'ny fa 17 ny volana Marsa ho avy izao. Ary ny fanindrena ireo mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato rehetra kosa dia ny fa 17 ny volana Aprily no tsy maintsy avoaka izany. Andao iomana hiatrika amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Izany aloha hevitra ho velabelarintsika atao anatin'ity fandarinandroany ity. Ny vahintsika moa dia Andriamatoa Tery Rakotonarivo, filoha-lefitry ny senia, sy Andriamatoa Toavina Ralambomahay, mpandalina politika. Ampatsahivina trano isika fa amin'ny 17 ny volana May ho avy izao isika no hifidy solombavambahoaka. Fa hofidiana ho anao ina tokoa moa izy ireo? Amin'ity tapany faharoa ity dia ho velabelarintsika ny mikasika ny asan'ny parlementera. Andriamatoa Toavina, inona no atao hoe anteny miram-pirenena ary inona no atao ao? Ny anteny miram-pirenena dia toerana zany sy ny solombavambahoaka. Misy anankiroa izy ny anteny miram-pirenena sy ny lorolona, zany hoe parlementaire izy diso kely ny teneny koa parlementaire izy misy ny anteny miram-pirenena dia misy ny anteny miran-doholona. Tena fa ampianarina aloha dia hoe zareo no manao lalàna. Amin'izao fotoana izao aloha zany tsy misy ny parlementaire fa ny filoham-pirenena zany zao aloha manao lalàna. Dia hifidy zany tsika an'izy ireo mba hanao ny lalàna. Ny tena asan'izy io zany ankoatran'izay dia izy ao ny tokony hananganana gouvernemanta. Dia izy io koa manana andin-dalàna ahafahany manongana ny gouvernemanta. Izy io afaka manongana ny filohan'ny repoblika, efa nisy zany ny telo zany zao tamin'ny tantaram-pirenena, ny anankiray tamin'ny professeur Zafy, ny anankiray tamin'ny filoha Rajaonaromampianina. Ao ihany koa matetika any ivelany zao dia ao no angalana minisitra.
Zany hoe matetika hoe fa eto Madagasikara izy ho hafakely ny parlementaire no anisany lasa tena minisitra. Zany hoe amin'ny tena izy de manana légitimité électorale na fief électoral natao hoe minisitra. De ny antsika moa zany natao mihitsiny eto Madagasikara hafakely hoe raha vao candidat député ianao dia tsy maintsy miala amina ministra anao, zany hoe voatery nanao an'ireny intérimaire ireny zany. Farany tena tokony ho izy émanation na avy amin'ny intérimaire mihitsy natao hoe gouvernemanta. Maro zany ny asan'ny Assemblée nationale, misy koa ny hoe amin'ny teny frantsay misurveiller. Zany dika le surveiller de le hoe afaka manongana teo, afaka mi-interpeller, afaka milaza hoe zao tsy mety, zao no mety. Maro zany ny asa ataonao fa ho jerizika tsikelikely eto angambany. Mananam-pinan'izay ve nareo avy ao amin'ny CENI? Ny antenimieram-pirenena moa zany dia mazava voalaza lalam-panorenana fa anisan'ny androm-panjakana iray amin'ireo androm-panjakana 5 apetraka ny lalam-panorenana ny antenimieram-pirenena. Ary araka ny voalaza ny namana toavina teo dia manana ny andraikiny lehibe eo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana firenena zany androm-panjakana antenimieram-pirenena zany. Afaka resantsika misimisy kokoa ve mikasika ny parlementaire ndray matoto avina? Rehefa lany zany io dia raha ny tokony ho izy manana birao roa izy, de anankiray eto Antananarivo amin'ny Assemblée nationale de anankiray any amin'ny farim-pifidianana misy azy. Izy io dia mitondra ny lalàna, zany hoe raha ny tokony ho izy misy lalàna entiny any amin'ny antenimieramanta na lalàn'ny gouvernemanta tian'ny gouvernemanta ampandaniana dia anjaran'le parlement io manazava an'le izy amin'ny vahoaka raha ohatra tsy efa voazavany talohan'ny fifidianana. Ka matetika ny tsara indrindra de hoe manana antoko ty solombavam-bahoaka, satria le antoko ihany koa no manao relais na mampita an'le hevitra fa tsy hoe le solombavam-bahoaka rery. Marina ihany koa tsy maintsy lazainy zany na de tsy de tena filaza raha hoe miasa ho an'ny antokony koa ny parlementaire fa tsy de tena hoe miasa ho anazy rery na miasa ho vahoaka, satria izy zany député à Madagasikara izy fa tsy hoe député an'le olona nifidy azy. Zany hoe tokony mipaka lavidavitra kokoa noho ny farim-pifidianana halany azy ny hevitra entiny sy ampandaniana na lolan'iny ao amin'ny antenimieram-pirenena. Misy idirany be zany hoe parlementaire sy gouvernemanta, hitantsika tany États-Unis nisy an'ireny le hoe shutdown reny, zany hoe raha vao tsy mitovy hevitra amin'ny filoha ny antenimieram-pirenena dia mikatso tanteraka ny fampandehanam-panjakana. Raha ohatra moa manana maro anisa tapoka ny mpanohitra dia tsy mikatso intsony ny fandehanam-pirenena fa tonga de lasa mpanohitra zany ny fitondrana ohatra ny tany Frantsa ny 3 tranga zay. Zany hoe misy idirany be mihitsy zany natao hoe antoko politika, natao hoe solombavam-bahoaka sy natao hoe gouvernemanta, fa tsy hoe mandeha rery izy io. Ka tsara mihitsy raha zao de efa manomboka misaintsaina sy mieritreritra manao an'izao émission fandarana ataonareo zao mba hanazavana hoe tsy olon-tokana akory no fidiana fa tena hevitra hitondrana firenena mihitsy. Andriamatoto ery, hatraiza no fetra ny fahefana sy andraikitry ny solombavam-bahoaka? Ny andraikitry ny solombavam-bahoaka moa zany de araka ny efa voalaza teo hoe ny solombavam-bahoaka dia mpikambana ao anatina androm-panjakana iray eto Madagasikara, ary solombavam-bahoaka ny Madagasikara no iantsona azy 5 taona no fehimpotoana fiasany. Ary izy dia tsy misy fetrany toy ny an'ny filohan'ny Repoblika. Ny filohan'ny Repoblika dia 5 taona ihany koa ny fehimpotoam-piasany fa indray mandeha ihany no azo averina, zany hoe mandaha roa ihany zany no azo atao. Fa ny solombavam-bahoaka dia tsy misy ny fetra. Ny asany moa zany araka ny efa voalazan'ny amanatoavina teo ihany ampikeliny mizara roa mazava tsara. Ny asa voalohany dia ny fanaovan-dalàna. Io fanaovan-dalàna io koa mbola mizara roa. Ny ray dia mandany ny volavolan-dalàna zay atolotry ny fahefana mpanantanteraka. Io le antsoina hoe projet de loi. Ny tapany faharoa dia manolotra sy mandany ny tolo-dalàna zay avy amin'izy ireo. Zany hoe rehefa variana na noho ny antony maro samihafa ka tsy manolotra lalàna hitondrana ny fampandrosoana firenena ny fahefana mpanantanteraka, mahita nefa ny vahoaka zay soloin'izy ireo tena fa misy lalàna tokony avoaka amin'ity rafitra dia manana fahefana ny solombavam-bahoaka hanolotra ny antsoina hoe tolo-dalàna na proposition de loi. Ny zavatra faharoa asany dia manara-maso ny fahefana mpanantanteraka. Amin'izany fanarahan'ny maso ny asan'ny fahefana mpanantanteraka zany dia betsaka ny fahefana eo am-pelantanana. Araka ny voalazan'ny namana toavina teo, tonga hatramin'ny hoe fametrahana ny antsoina hoe fitsipaham-pitokisana zay mitarika makany amin'ny fandravana ny gouvernemanta, ary mety ho tonga hatrany amin'ny fanonganana ny filohan'ny Repoblika azy. Fahefan'ny zareo zany amin'ny
ankapobe. Atraizany mety hofetrany manapetra ihany tokoa ny fahefana izy ireo. Ohatra raha tsy resakitsika zao ohatra nleole fandravana sy ny fanonganana ny fahefana mpanatateraka dia eo aloha zany ny fetrisa zay tsy maintsy tratrarina, ny fandaniana zay matetika tsy maintsy ilana ny roam-pahatelo ny mpikambana eo anivony anteny mihery zay somary sarotsarotra ihany ny azahoanan'izany indraindray. Eo ihany koa na de fa lany ary izy any anivony anteny miram-pirenena de tsy maintsy mbola mandeha makeny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana. Zany hoe na de ananany anteny miram-pirenena fahefana azy ny zavatra anankiray dia misy an'ny fetrany araka an'izay voalaza ny lalàna. Tsy apiko fa toizako kely fotsiny le izy hoe ny fetrany zany voalohany arakaraky le firenena eto amintsika zao rehefa de solombavam-bahoaka ianao de mampianatra sisa naranao atao, tsy afaka manao inona hafa-tsony ianao fa ny velany mety misy hoe sady député maire na député ministre na zavatra ohatran'izany zany fa eto amintsika aloha zay tsy misy. Ny faharoa dia azon'ny filoham-pirenena ravana koa ny anteny miram-pirenena rehefa tsy metimety amin'ntsony le izy tany ivelany le izy rehefa nisy fa teto aloha tsy nisy fa ao anaty lalam-pandrenantsika de misy an'izay hoe azo ravana ny anteny miram-pirenena. Io zany resaka fifandanjam-pahefana no mahatonga an'io satria afaka manongana filohan'ny repoblika koa ny solombavam-bahoaka. Zay angamba ny limity aloha hatreto. Mbola fandaharana faribona trany ihany arahanao amin'izao fotoan'izao ry mpiano an-tsaina. Manodidina fiatriana fifidiana solombavam-bahoaka no resahana amin'izao fandaharan'izao. Mpandalina politika sy solon-tena avy eo amin'ny seniny vahintsika androany. Efa voalaza teo any amin'ny tetiandro amin'izao fifidiana solombavam-bahoaka izao sy manodidina ny asa aman'andraikitry ny parlementera. Eto sika dia hiezaka moka hoe olona tahaka ny ahoana tokoa moa zany mendrika ao atao solombavam-bahoaka izany. Aminareo ahoana tokony ho fitondran-tenany zany olona irotsaka solombavam-bahoaka izany ary navy ireo sivana tokony ho jeren'ny olom-pirenena izay hifidy azy. Ny toetoetra sy ny fomba fitondran-tena tokony ho anana ny solombavam-bahoaka voalohany indrindra aloha arak'izay anaran'izay solombavam-bahoaka izy noho izany dia tokony manakaiky ny vahoaka ary manaja ny vahoaka. Ny voalohany amin'le hoe manakaiky ny vahoaka dia ohatra rehefa misy ny fanapaha-kevitra ho raisiny ny anivony anteny miram-pirenena, fandaniana volavolan-dalàna ohatra na fanolorana tolo-dalàna dia mba tsara ny maka ny hevitry ny vahoaka alohan'ny anangana-tanana na andraisana fanapaha-kevitra. Satria ny zavatra misy eto Madagasikara dia rehefa mivoaka ny lalàna na rehefa miantra mihitsy le lalàna vao mahafantatra ny hoe ay ve misy lalàna ohatran'izao no laniny ny anteny miram-pirenena. Ny mahasolombavam-bahoaka azy dia tokony lay hevitry n'ilay vahoaka ny fidy azy ao amin'ny farim-pifidianany no entiny eny anivony zany androm-panjakana zany. Ka ny fandrinay zany amin'izao fempotoam-piasana ho avy zao indray dia rehefa mba misy ny lalàna ho atolotra na olaniana dia tokony ampahafantarina ny vahoaka aloha mandeha ny ady hevitra mahakasika nyreny lalàn'ireny hiteo ny mahatsara sy ny maharatsy azy dia rehefa mandeha ny ady hevitra dia mipoitra ny hevitry ny rehetra ary dia maka ny hevitry ny vahoakany ao amin'ny farim-pifidianana nalany azy le solombavam-bahoaka alohany anatototsana ny tsangatanana any anivony anteny miram-pirenena. Tsy misy zany zavatra zany teto Madagasikara raha tsy resaka fa tsy ny mahakasika nay seny fotsiny ohatra dia ngamba tsy ino nareo raha ohatra ke lazy zay hoe zahay no rafim-panjakana ataoko hoe mahaleo tena tompona andraikitra amin'izany fikarakarana fifidianana zany anefa de lazaiko anareo fa tsy misy fantatra ny mahakasika nyreny lalam-pifidianana reny raha tsy efa lany le lalam-pifidianana dia zay vao mahafantatra ny seny hoe ay moa zao zany ny fomba hitonana azy indray dia zany fomba fiasa zany tokony hovaina manaraka. Mila manaja ny vahoakany ihany koa ny solombavam-bahoaka zany. Inona moa le manaja ny vahoaka? Eo no hoe tokony hialana ny fanaparam-pahefana isan-tsokajiny na eo amin'ny fanaovana ny fanaparam-pahefana amin'ny fampijaliana ny mpiasa-panjakana. Ny teny an'izany manararaotra mahazo an'izao fandaharan'izao fa dia izahay moa ataoko hoe raha tsy resaka fa tsy ny zavatra niainana tamin'izany fotoan'izany ny lehibe ny distrika izay atao hoe solon-tena-panjakana dia betsaka no mizaka ny tserany aina no ny atao ny solombavam-bahoaka sasany. Rehefa tsy mety manaraka ny ara-politika ataony na tsy manampy azy dia mahagaga fa lasa tompon'andraikitra afaka manala olom-panjakana na ny lehibe ny distrika na ny mpampianatra na ny mpiasa-panjakana rehetra zay tsy mety mifanaraka amin'ny heviny na mety tsy mapety ny aferafera zay mety ho ataony dia vitany. Zany zavatra zany dia tsy fanajana ny vahoaka ary fanaparam-pahefana
ka tokony hoesorina. Farany am'le hoe fanajanany vahoaka rehefa mba vita ny ampahany amin'ny fivoriana zay atao eny anivony anteny miram-pirenena dia tokony isy ny tatitra ho ataon'izy ireo any amin'ny vahoaka ary zay le tsony hoe tamberina ndraikitra andrasana amin'ny olom-boafidy. Tokony apetraka koa ngamba ny hoe ny solombavam-bahoaka zany dia tokony olona manana ny maizy azy manaja ny firian-kevitra politika izay iorenany. Ny zava-misy teto Madagasikara moa dia hafa ny firian-kevitra politika nentinao nandresy lahatra ny vahoaka tamin'ny fotoanany fampelezan-kevitra, hafa ny firian-kevitra politika sy ny ataoko hoe rafitra arahanao rehefa tonga ao anivony anteny miram-pirenena ary mandrisi ny fepotona 5 taona zay iasany ao dia intelo inefatra miova amin'izay firian-kevitra ara-politika iorenan'izay ny solombavam-bahoaka. Ka izay ngamba ilay antsoina hoe etika politika izay tokony ananan'ireo solombavam-bahoaka ihany koa mba hisiny ny atao hoe fahamarinan-toerana sy ny fahazavany ny firian-kevitra misy eny anivony zany antsoina hoe anteny miram-pirenena zany. Misy moa ny fanontaniana apetraka indraindray hoe tsy tokony hisy ve ny mari-pahaizana sy ny fepetra zay apetraka amin'ny solombavam-bahoaka. Ho manokana angamba aloha dia sarotra raha amin'izao vanim-potoana misy atsika izao ny ametraka ny hoe tsy maintsy manana an'izao diplôme zao tsy maintsy manana an'izao mari-pahaizana ohatran'izao zay vao afaka manao an'izany solombavam-bahoaka zany satria arak'izay anaran'izay dia misolovava ny vahoaka izy. Zany hoe ny etaetan'ny vahoaka no hoentiny eny anivony anteny miram-pirenena arafitra ho lalàna, ny etaetan'ny vahoaka no hoentiny mba anarahany maso ny asan'ny fahefana mpanantanteraka. Misy an'io resaka diplôme tokoa. Tsika moa zany hatreto aloha dia demokratika. Ka rehefa demokratika dia tsy azo asiana an'izay aloha. Fa misy nyity resaka be ity le hoe DJ ianao sa artiste ianao na tatsambo ianao na mpivahatro ronono ianao, tsy olana mihitsy zany afaka milatsaka daholo ianao satria olom-pirenena. Fa zao kosa tsaratsara kokoa anao mpifidy no mijery hoe reo olo dia manao politika, nanao politika, manana hevitra eto amin'ny fiarahamonina fa tsy hoe amin'izay mampalazalaza azy sy izay manao seho na foty asety no fidinao. Zany hoe reo olo reo zany zao dia efa tokony miteny hoe inavy le lalàna eritreretiny ohatra io Z2S io resaka 80 hectares io, ohatra hoe ny fanajanonana voka, ohatra hoe io code de la communication io. Zany zao tokony efa zao zany de efa resahana araka ny tenen'ny vice-présidentieny teo tokony efa fantatra hoe inona volavolan-dalàna olan'indry zareo. Ary misy raha ragoavana dia ny fanovana lalam-panorenana. Ny filoham-pirenena dia mieritreritra ny andravan'ny anteny miran-doholona. Reo député reo zany satria mandalo any aminy aloha, zay vao mandeha référendum, fitsapakevim-bahoaka, mandalo any aminy aloha le volavolan-dalàna dia tokony fantatra dian'izao hoe atao inona moa zany le lalam-panorenana raha foanana moa zany ny anteny miran-doholona ka ohatra miala ny filoham-pirenena satria iverina ilatsaka izy amin'ny 13 dia izy any an'olo azy ohatra zany ohatra hanao gouverneur izy zany eto ny CENI hanao fifidianana koa tsika amin'ny volana jolay raha tokony ho izy momba ny ben'ny tanàna dia tokony ho fantatra hoe le fehezin'io gouverneur io ve le ben'ny tanàna sa inona zany no tena mitranga. Izy koa mantsy ny provincial dia ireo chef de province reo ve ambonin'le gouverneur tendren'le filoham-pirenena. Zany rehetra zany tokony dinihana dian'izao daholo fa tsy atao ankamena indray rehefa tonga ny fotoana dia eto indray vao higropaka. Eto mpamaranana misy ilay fanambarana natao KMF no efa nampiasan'ny olom-pirenena mikasika amin'ny fananana kandida sasatsasany raharainy amin'ny fitsarana. Afaka manolotra valiny amin'izay fanambaran'izay ve nareo? Ho an'ny fahafahana milatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka dia mazava ny voalazany lalàna fa ny olona rehetra izay voaheloky ny fitsarana amin'ny alalan'ny didim-pitsarana raikitra condamnation définitive izay no tsy mahazo milatsaka ho fidiana. Ka misy tokoa ilay voalaza teo ary betsaka ny fitarainana voarainy CENI ny amin'ny fangatahana fanafoanana sy tsy fandraisana filatsahako fidiana ny amin'ny hoe misy olona voaroiroy, misy olona voatazona amponja vonjomaika, misy olona torinay ozy ny sasany. Kanefa araka ny voalaza teo raha tsy mbola misy ilay fanamelohan'ny fitsarana amin'ny alalan'ny didim-pitsarana raikitra na dia any amponja ara le olona na dia efa miandry fotoam-pitsarana ara ka mbola madio ny bulletin laharana fahatelo na ny casier judiciaire dia mbola afaka ny milatsaka izy. Fa ny tohiny kosa rehefa avy eo no mety anahirana raha ohatra ka lany soamatsara izy dia rehefa avy eo mivoaka ny didim-pitsarana ka voaheloka izy dia izay indray dia afa ny fandeha. Alaviro ny tsao amagnino ny zavatra agenao agao ny vaovao marina ao amin'ny tranokala alerte PEV Madagasikara.
tapitra sahady mifandaharantsika azadinoana ary fa amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara, zava-dehibe fandehanana mifidy. Isaorana ianao mpiaina anaraka amin'ny fandarina hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ny radio mpiara-miasa amin'ny coalition des radios nampita amin'ny feo. Tsy adino ihany koa anefa misaotra amin'ny vahiny dia Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filoha lefitry ny CENI, sy Andriamatoa Toavina Rahalambo Mahay mpandalina politika. Cédric Rasoazanak'olona teo amin'ny lafiny teknika, Nicolas Raoul Arsène teto amin'ny fanolorana, manome fotoananao indray izay ho amin'ny fandarina manaraka, veloma tompoko. Farimbona fandarana mivokarina ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona nitetika sapevy Madagasikara dia toanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa Ekesa Madagasikara, Coalition des radios, KMF Cnoé, Liberté 32, AU Projet.